Falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray tratran'izao sekoly maraina izao a. Amen. Dia antsika mbola hivavaka angatantsika hoe Tompo mitenena amiko araka ny tenin'ny pasteur teo fa ny ahitan'i Jesosy dia izay manana ny teniny. Reny olona be dia be mety hoe hitantsika tsy hoe mitsarintsika fa hoe raha misy olona tsy manana tenin'Andriamanitra dia manana tenin'olombelona izy ao anatiny. Ary izay tenin'olombelona izay mahatonga ilay fahakiviana, ilay vesatra, ilay alahelo, ilay salobona. Satria ny tenin'ny olona dia mety hoe mialafo ny fiainana, miena ny asa, mitombo ny accident, vaovao negatif foana. Fa rehefa miverintsika eo amin'izay lazain'Andriamanitra dia vaovao tsara foana no mehin'Andriamanitra. Amen. Tsangano taninao dia vaovao dia tenen'Andriamanitra ao miteny amiko indray omeo teny androany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mankasitraka sy misaotra anao izay nomenao fahafahana ho tonga eto amin'ny fanatrehanao hiombona aminao. Manana teny ho an'ny isa-tokantrano ianao. Ary ny teninao ny ilain'izao tontolo izao mba hampisy mazava ao anaty aizina. Amoaka ny voary avy ao anatin'ny tany ary aneo ny zava-mananaina vaventy tsy kely sy antonona fa tao anatin'ny rano. Tsy ny fahafoanana ny olana fa raha sanatria tsy miteny ianao. Tsy ny faharavana ny olana fa ny olana raha sanatria ka mangina ianao tsy hanambara ny sitraponao. Satria ny teninao no namorona ny zavatra rehetra. Ary vao ny teny ianao dia izay teneninao no nisy. Ny farany amin'ny zavatra rehetra izay hatrehany sy hitan'ny masonay tsy eny am-pelatana ny zava-misy fa eny am-bavanao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Andro amaraina izay Tompo mitondra ny enta mavesatra amin'izay rehetra mety ho manahirana anay tsara ray avy eo fiainana andavanandro sy ny isa-tokantranonay. Mino izay fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao izany rehetra izany afaka ho levona ary afaka ho resen'ny teny velona. Satria rehefa mifandona amin'ny teninao ny zavatra rehetra dia hoenao hoe lanitra sy ny tany ho levona ihany. Fa ny teniko tsy mba levona mandrakizay. Raha hiala eto izay rehefa mirava amin'ny fotoana dia aoko marina aminay ny hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Ary ny teninao dia hamakivaky ny fiainanay, hanampy anay, ahafahanay manintsy tena sy manintsy ny fomba fijerinay. Satria tsy mahay miatrika ny fiainanay rehetra izay. Ary be dia be ny zavatra ataonay haika diso, maika misarika ozona sy faharatsiana eo amin'ny fiainanay satria tsy mahay miaina izay. Saotra Jesosy fa mahatsiaro ny teninao hoe koa satria velona dia velona ianareo. Ao foana tanao dia hisaoran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tonga dia hisaoro ny situation rehetra mankasitrà omeo voninahitra Andriamanitra. Menara mahatoky an'Andriamanitra eo amin'io fiainanao, eo amin'ilay tsy takatry ny saina, eo amin'ilay lalovana, eo amin'ilay hatrehana. Mety misy zavatra tsy mbola mahafapo. Andriamanitra tsy ny teny rehefa mahafapo vao misaotra, fa dia ny mbola eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra efa mikarakara hisaora izy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka sy manome voninahitra anao izay ny amin'ny sekoly tena omeo teny ny isa-tokantrano iray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika te-haka tsara ho an'i Jesosy araha-bao ny akaikinao tonga sy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe sarobidy ny fahatongavanao eto hoe afaka hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hoe nanetry teny ianao avy any tokantranonao hoe tonga eto ianao hitady an'Andriamanitra tsy miala maina ianao hoe. Dao tsika te-haka mafy tsara ho an'ny Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Ty loha hevitra androany ty dia efa somary nosafona sy ny resahana kely tamin'ny sabotsy fiombonana rehefa nandinika momba ny communion tsika sy le tantarany sy ny fiainan'i Job. Androany manokana mbola nasain'ny Tompo naverina tsy ny fiainan'i Job izy fa le fomba fisehoan'Andriamanitra sy ny zavatra anrasan'Andriamanitra eo amintsika mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina miaraka amintsika. Misy dingana ny atao hoe ny fahalalana an'Andriamanitra. Misy taontsika mahalala hoe wow,
raha miaraka amin'Andriamanitra tafavoaka. Raha. Ianareo dikany hoe raha miaraka. Ny adikan'izany mety mbola tsy miaraka. Fa maniry satria mahita anaty baibolitsika fa zay rehetra niaraka tamin'Andriamanitra, zay rehetra nierahan'Andriamanitra dia nanehoan'Andriamanitra zavatra tsara. Tsy ao ambadiky ny faniriana fotsiny sy ny fahafantarana na ny famerimberenana avy amina teny-pinoana hoe miaraka amiko Andriamanitra, miaraka amiko Andriamanitra, tsy izay. Fa misy zavatra ao matoa Andriamanitra tafateny hoe hiaraka aminao na inky hoe miaraka aminao. Ary rehefa tsy ataonao izy na tsy ainanao na dia heverinao fa zay aza dia tsy marina aminao. Zay no mahatsara ny fiatrehana sekoly ampitombo ny fahalalana any amin'ny école no hitsina ny zavatra diso ny eritreretana mba hamantarantsika ny zavatra marina teny ilayntsika. Amen. Zay mahatonga antsika androany hiverina hiresaka an'ity lohahevitra mpitondra ny lohateny hoe ny fomban'Andriamanitra sy ny fanetre-tena. Ny fomban'Andriamanitra dia miseho miaraka amin'ny fanetre-tenan'ilay olona. Dikan'izay rehefa tsy manetre-tena ilay olona dia tsy eo Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra manetre-tena, mitady olona manetre-tena mitovy aminy. Ary zay mahatonga an'ireo olon'ny testamenta taloha nanetry-tena teo amin'ny toetran'olombelona nananany. Fa rehefa tonga Jesosy dia voapirofo fa nanetry-tena Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary izay fanetre-tenan'Andriamanitra izay ao anatin'izay mandray an' Jesosy. Raha hiresaka zany tsika hoe nanetry-tena ohatra Davida, dia ianao afaka netry-tena tsy ohatran'i Davida, fa mbola tsara lavitra noho izay ohatran'i Jesosy. Satria ny fanetre-tenan'i Jesosy mihitsy ny nampidiriny ho ao anatinao, azonao raisina ara-potoana mba hahafahanao miaina n'ilay fiainan'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra manandratra anao. Satria izao baiboly sambatra izay manetry-tena fa izy no asandratra. Tiaka mafitsika ho an-tompo amin'izany tenin' Jesosy. Mahafinaritra be zany. Deutéronomia 31:8 anomboantsika azy. Deutéronomia 3:30 ny 9. Mino fa ho finaritsika andreny teny ary ho finaritsika ankatony teny. Ary Jehova no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy andahoanao na hafoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Mamy zany teny zany Jehova mandeha eo alohanao. Inona ny dikan'izay? Tsy misy zavatra tokony hatahorana eo aloha satria izy nefa mielo lalana. Amen. Izy no hiaraka aminao. Tsy mandeha rery ianao, tsy miatrika rery ianao, sady tsy hanao rery le mavesatra, fa misy manohana anao. Tsy andahoanao na hafoy anao izy. Dikale tsy andahoanao, tsy miabandone anao izy, na izay koa le tsy hafoy moa zany, tsy mamela anao izy. Fa rehefa miteny izy fa miaraka aminao dia mampianatra anao fidelité izy hoe za rehefa miteny dia azoniko hatramin'ny farany zavatra teneniko, ary tiako koa ianao zanaka rehefa mba miteniko fa hanaraka dia mba ho azonina koa izay nenenina mitranga eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra ary aza mivadi-po ianao. Ilay teny hoe izy no hiaraka aminao, io ny famaritana ny atao hoe fomban'Andriamanitra. Rehefa mihira zany tsika hoe ombana sofa lasa pasteranjiva ombana dikan'izay hiaraka aminao any Andriamanitra, hiaraka aminao any Andriamanitra, hiaraka aminao any Andriamanitra. Zao nefa na ho iraitsika foana ary io ka tsy manetry tentsika dia mijanona ho hira fa tsy lasa fiainana. Josoa toko voalohany 5 ny anaran'ny Tompo. Josoa 1:5. Tsy hisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombaka ao Mosesy, nombaka anao koa. Tsy andahoanao na hafoy anao Eto Andriamanitra miresaka amin'ny Josoa izay andimby any Mosesy.
toy izy Andriamanitra hoe raha hitany masonao fa niaraka tamin'ny lehibe anao dia tehiteny aminao fa hiaraka aminao koa. Inareo hoe dikan'izany tsy ho an'olona anankiray ilay izy azo fitehaka mafitsara ho an'Andriamanitra moa e. Zay no mahadisony hoe le pastera reto le pastera rereo amin'ilay fiangonana hono ny omban'Andriamanitra. Fa mpino mila an'le pastera omban'Andriamanitra. Lasa centre eo amin'le pastera ny maso. Fa te hilaza aminao fa raha omba amin'ny pastera anao Jesosy, afaka ombanao manokana koa izy. Fa maninona no mety tsy mombanao ary izy? Satria mety efa tenenina ianao fa tsy marisika ianao andeha eo amin'le asain'Andriamanitra iainana. Efa miteny Andriamanitra raha vao manetre-tena eo ianao miaraka aminao Alleluia. Ny fombana olona ray dia anehoan'Andriamanitra fa afaka iseho fombana ho an'ny olona hafa ihany koa. Misokatra amin'ny fanantenana andro amin'ny maraina, tsy hoe olona ny fidiana manokana nombana. Satria rehefa mijery Moïse ny olona toy ny olona hoe sambatra be Moïse fa izy no omban'Andriamanitra, fa zay manaradia an'ilay omban'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe zao misy zavatra ao ampidiriko ao anatinareo dia tsy le lehibe rery miaina an'ilay izy fa ny daholo be afaka miaina an'ilay izy. Amin'izay fotoana izay misitraka an'ilay izy ny lehibe, misitraka an'ilay izy ny atonontonony, misitraka an'ilay izy ny kely sy ny madinika, miara-misitraka an'ilay fomban'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Mivaha ny olona, sitrana ny aretina, milamina ny saina, mety ny zavatra rehetra. Amen. Inona ny vokatry ny fomban'Andriamanitra mba hisokatra tsara midirodiro ny masontsika hanira izay fomban'Andriamanitra zay. Genesis 39:2 minaran'i Jesosy. Ary Jehovah nomban'i Jesosy dia le Josefa dia lehilahy nambinina izy. Rehefa eo ny fomban'Andriamanitra dia afaka entiny zavatra rehetra izay ataonao. Ary ny tena tsara indrindra tsy le izy mety fa le Andriamanitra miaraka aminao. Misy olona mantsy na tsy miaraka amin'Andriamanitra azy dia ohatry mety zany ny zavatra ataony. Zay mahatonga ny hoe tsy hoe ny tranony joalajoala indrindra eto ambony tany dia hoe tranona orona kristianina. Non. Satria tsy fanenjehana avina trano ny fanaporofona fa eo Andriamanitra. Ny fisokafan'ny fonao iaina toetra tsara anona amantarana fa ao Andriamanitra. Dia zay mahatonga ny boky ny obolona milaza hoe aleo ohatry ny hoe trano bongo kely misy fiadanana, toy izay ohatry ny trano joalajoala be fa misy fifandirana. Tsy ny angezana fa le zavatra iainana ao anatiny. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny miasa foana mpanao trano raha tsy Jehovah manao ny trano. Afaka hanohana anao Andriamanitra rehefa miaraka aminao mba entiny zavatra ataonao miaraka amin'Andriamanitra. Ary zay ny objectif an'Andriamanitra. Tsy hoe hivavaka tsika mba entiny fiainanao, fa mivavaka tsika mba ho resy lahatra ianao no te hiaraka amin'Andriamanitra. Avelao any na entina tseta, aza mbola alefa ny aloha sainao. Aza asiana koa hoe raha miaraka aminao dia mety sa tsy mety. Fantaro aloha Andriamanitra dia miaraha fotsiny aminy dia ho hitanao. Avelao Andriamanitra hisarika ny vokatra raha marina tokoa fa Andriamanitra izy. Fa te hilazanao fa Andriamanitra izy. Ny fifantohana mihitsy sy tian'Andriamanitra any amina karazana ohatran'ny hoe kady sy fanamby na fanangy. Hoe raha manaraka anao andro any dina nomenao toy izy Andriamanitra hoe za nomeko anao. Ampy. Tsisy volanga. Satria tsy fantatra hoe izy Andriamanitra. Fa raha fantatra hoe izy Andriamanitra, tsikitsiky ianao satria maninona? Zay tsy voavidim-bola afaka no azonao. Zay tsy vita amin'ny volanao vidiana afaka omen'Andriamanitra anao. Eo am-panisana vola ianao, omen'Andriamanitra le tsy vitan'le vola le voaisanao. Zay ne mahatonga n'Andriamanitra miteny amin'ny Timothée, aza manisa. Zay ne mahatonga antsika reto tsy isaina. Tsy ho vita mihitsy ny santra raha antsika reto ny isainako. Vao vita ny fivoriana dia 12 tsika. Inona ny finoana amin'izany? Zay mihitsy nefa le finoana. Satria mety misy olona ray ao manana fo an'Andriamanitra dia mandeha ny asany. Ianao ne izay olona ray resahako izay Alleluia. Genesis 26:24. Lefa tsika ngaingana kely aminaran'i Jesosy pastera, ngaingana kely. Eny tompoko. Zany Andriamanitra Abrahama rainao, aza matahotra, momba anao dia hitanao. Genesis 28:15.
ary indro izao momba anao ka iaro anao. Le voalohany teo fanambinana, le faharoa fitahina, le fahatelo fiarovana. Jeremia 1:8 aza matahotra azy ianao fa momba anao amonjy anao famonjena. Tsara 6:16 momba anao tokoa amely midiana toy famely olona ray monjy ianao fandresena. Isaia 43:2 raha mitany rano ianao momba anao raha mitany ony ianao tsy hanafitra anao izy, raha andeha mamaky ny hafa ianao tsy homay tsy rehatra aminao le lafo fiantohana. Zany rehetra zany dia mahafinaritra be rehefa eo Andriamanitra. Ny fifantohantsika tsy any amin'le hoe ho voata ho ambinina, any amin'le hoe miaraka amiko Andriamanitra, satria misy zavatra natony foko vitako namoaka azy dia faly Andriamanitra hiaraka amiko. Zay ny antony ty fivoriana andro amaraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Le tamin'ny sabotsy mantsy ny safona le izy, fa androany kikisana mihitsy. Azonao rehefa tena hidirantsika lalandalina mihitsy hoe fa ahoana marina le izy mba tsy isamvoambona fotsiny. Tsy connaissance fa sagesse. Ny sagesse mantsy zerenao tonga dia ampiarinao. Amen. Oabolina toko 7:12 aminaran'i Jesosy. Ny frere amin'ny fon'ny olona mielohan'ny fahasimbana, fa ny fanetre-tena kosa mieloha ny voninahitra. Ny mahasimba zany dia freareana. Freareana amin'ny zavatra tsy avy amin'ny tena akory. Zay nge dikany freareana zavatra tsy avy aminao akory le izy. Avy amiko le izy ko zany nianatra dia nahazo diplôma dia normal raha tafiditra ny asa. Fa iza ny tahirin'ny fahasalamanao na tonga anao afaka nianatra, ary iza nanome ny sainao mba hahafahanao naka diplôma, ary iza ny nanampy anao na hahafahanao an'le fanadinana, iza nanokatra amin'ny fon'le mpampiasa handray ny dossier anao. Eo ny mahadiso ny olona hoe ny fahatsarany dossierako, tsy ny fahatsarany dossier anao ka Andriamanitra miasa. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny tamin'ny zanak'Israely, tandremo sao dia mijerijery ny hatsaranareo eo fa matoa nomeko ny fandresena tsy hoe tsarinareo fa nomeko ny fandresena satria ratsy ny Kananita. Ary tsy hoe betsaka nareo dia mandresy fa mifidiko mihitsy nareo fa nareo mivitsindrindra. Fa hoaseko aminareo fa tsy ao amin'ny isa le izy. Ohatra mizarotiny tompony sisy tena kely andro amaraina, aza miankina amanisa azafady. Amana isa. Raha mijery isa ianao mantsy dia ho voafetra ny zavatra azonao antenaina. Nefa ny tian'Andriamanitra atao amin'ity taona ity, raha mety ny toetranao mihoatra noho izay azo isaina sy izay tsy hanananao. Zay ny fanotronana. Ny fanotronana miainga ao amin'ny fonao rehefa omenao le andrasan'Andriamanitra aman-toetra, ary resaka toetra misimisy tsika andro amaraina atao hoe fanetre-tena. Ny fanetre-tena no mialoha ny voninahitra. Tsy maintsy voninahitra ny fihafaran'ny olona izay manetri-tena, na tsy mangataka voninahitra reo olona eo. Ny olona mangataka voninahitra tsy azo, satria tsy dia tena hoe angatahana loatra izy tonga ho azy rehefa manetri-tena. Hoy Jesosy Matthieu 23:12, zay manandra tena no ahetry, zay manetri-tena no asandratra. Petera 1:5-6, koa amin'izany manetri-tena ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratanareo amin'ny fotoan'andro. Isan'ny promotion omen'Andriamanitra tsy eritreretin'ny olona. Ny olona rehefa tenenina an'izany hoe zay manetri-tena sandratra, ny ao an-tsainy voalohany to dia lasa minisitra. Tsy ratsy zany mirary zay mbola lasa minisitra ianao, fa raha mba mety any rehefa tonga ny sekoly dia mba tongava foana ety na dia minisitra ary ianao ndray andro any. Fangatana kely fotsiny zay na dia tena efa kala izy ny pasteur le programme. Ianao ny afaka mamaritra programme, ianao ny minisitra. Mpidiro amin'ny sivy ny stafinao. Sodritsika mirava amin'ny valo sasany eto. Fa tsy zay le promotion resahany eto. Ny promotion isan'ny tsara indrindra dia Andriamanitra miteny ianao hoe miakara miaraka amiko. Zany ny promotion isan'ny tsara indrindra, Andriamanitra mampiakatra anao ho eo aminy, hiaraka aminy. Zay le lesona androany, ny fomba an'Andriamanitra sy ny fanetre-tena an'Andriamanitra. Misy teny nambaran'i Jesosy mivantana izay tamin'ity iraka misy antsika ity. Dia izao nambarany hoe arindro izao mba anao mandrakariva, mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tena Jesosy ny teny an'izay, fa iza le olona hiaina sy hisitraka an'izay, zay manetri-tena. Ohatry ny ahoana ny endrika le fanetre-tena.
rehefa manomboka mahatsapy ianao fa tsy vitanao rery ny zavatra anankiray, mila vonjy ianao, mila fanampiana ianao, mila sekoly ianao. Zany toetra ny olona manetre-tena, ny fisokafana amin'ny fahatsorana hoe tena tsy vitako io rangaha, ampio ahy olona manetre-tena zay. Fa ny olona voadonadona ny fiainana mahatonga ny olona milaza hoe tsy mila nizaniza ntsony a, lasa no amafisany zavatra anatrehany a ny fon'le olona, nefa natonga le zavatra mafy mitrango eo fiainana, misy idirany amafy ny toetrany dia aveo tsy zakany ihany le izy. Raha vao ianao ny hoe me misokatra dia misokatra daholo ny zavatra rehetra. Raha vao ianao nikatona sy mihidy io dia mihidy daholo ny zavatra rehetra, satria napetraka Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fanapahana ny natiora. Zay mahatonga ny bokin'ny Joela milaza malazo ny zaridaina satria malazo ny fifalian'ny olona. Ny mampalazo zaridaina zany dia satria misy fifaliana tsy mahazo toerana, mahatonga le olona isa-maraina marisika ikarakara indray le zaridaina. Saorana ny tompo fa zaridaina anay zao manomboka mba tsy dia malazo. Tena natsapako hoe ary manomboka efa afaka zany le malazo atao amin'ny tanàna a. Raha izay misy teny zao amin'ny Isaia 7:7 izy raha tsy diso hoe raha miaiky ina moa ina le tiany papa iny, papa tena mpiteny an'iny. Raha misy ahoana pastera moa? Le faso hoe Isaia firy iny pastera moa? 1:19, Isaia 1:19. Raha manaiky sy mankatona reo, inana ny vokatsy eo amin'ny tany? Tatoatsy zay mihinana voatavo, akondro, masaka atao zaridaina. Tena tsy vazivazy zany a. Tozy a, fa maninona hatramin'izay tsy niainana zany zay? Ohatra ny manomboka misy fankatoavana kay a. Te laza aminao a. Marina ra-panahy io teny io. Marina ao amin'ny ainy io teny io. Marina eo amin'ny vatana io teny io. Marina amin'ny zavatra rehetra io. Tsy hoe vokatsoa amin'ny tany amin'ny rehetra. Inona re zao vokatsoa amin'ny tany? Zay mitsiry ao tokantrano to dia azonao hohanina daholo. Ary ny angezan'ilay izy tonga dia tena henjana be a. Tamin'ity taona ity zany resako zany a. Dikan'izay mirosoa, korazy amin'ny zavatra misy, iaino le teny, aza velandalo fotsiny eo potsofonao fa ianao tsy gisa. Ao a, lamosinao tsy lamosingisa, lamosina tsara tare io. Raisy le teny, ampiaro le teny. Zay manetre-tena asandratr'Andriamanitra hiaraka aminy. Avereny zay, zay manetre-tena hoe asandratr'Andriamanitra hoe ampiakarin'Andriamanitra hiaraka aminy hoe. Ataoko aingana be ty. Gideona. Maharaka tsika eo amin'ny vidéo a. Ok. Pitsara 6:16 ozy Andriamanitra, ombanao tokoa aho. Pitsara 6:15 ozy Gideona, ny mpianakaviko malahelo indrindra eo amin'ny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Zay le fanetre-tena. Ozy izy ny fianakaviana iny mahantra indrindra. Rehefa mandia le côté-côté amin'ny fianakaviana dia zay le modinody fanina kely satria manina tsy afaka mba manao be ao anatin'le valopy. Nefa insistena mihitsy eo aminay hoe nareo angaty tsy manao fa nareo efa ela be ohatrany tsy nanao a. Zay ny tsy manana indrindra. Kinona no entinay hanaovana mission zay ampanaovanao ahy io? Ary tsy vitan'izay fa ao amin'ny ankohonany dadanay zany kely indrindra. Ahoana moa ny tenenako hoe andao retintsika hiady dia andresy. Vava voaloha tonga eo dia hoe mangina ary zandry, tsy maintsy izay ny vava mivoaka eo. Dia ahoana no naovana an'izany? Tsy vita zany tompo, tsy vitako zany e. Toy izy Andriamanitra hoe zay mihitsy ny anyrahako anao, zay attitude anao zay mihitsy le mahatonga miaraka aminao. Fa raha teo ianao ny teny hoe deraina Andriamanitra fa tsy diso izy mifidy ary hitany tao anatin'ny maro tokoa fa tena miavaka ny lehilahin'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany ihany. Ary mihintsika efa matoa zavatra mpanaovina dia vitantsika ihany io fa izy manoana ao ambadika ao. Toy izy Andriamanitra hoe ale mandeha fa tsy hiaraka amin'seha satria tsy olo loatra zany ny ombako. Fa le olo loatra ny matahotra, le olo loatra ny tsy matoky tena. Ka tsy haiko hoe maninona izany mesazy zany tonga vao maraina tatasika be eto.
so dia ianao ilay olona ohatry ny matataotra kely fa mety be zany ahafahan'le fomban'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainanao. Mahavariana nle sikatra amin'izay dia hoe zao re tahotra io fa lasa misy indray zao hoe ohatry mety indray le izy satria zay mihitsy ny amantarina fa kainao ke zany tsy mahay le izy dia afaka itenao Andriamanitra tena mila anao ao anatin'io zavatra io sy eo amin'ny fiainana. Raha vao zay ny réaction anao, zay ny tenen'ny Baiboly, mitsangan'Andriamanitra miteny hoe miaraka aminao aho. Androany maraina ve misy olona afaka handray décision tsara avy hatrany dia hiaika ao anatren'Andriamanitra fa tsisy vitany rery ny momba ny fiainana fa zay olona zay tsy miala maina eto amin'ity fivoriana ity ary tsy hiala maina amin'ity taona ity ho marina aminao ny fampanantenan'ny Tompo hijoro sy hitsangana amin'ny fanotronana hamangy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mianatra tsika, mianatra ny faible. Marina fa poera ny anarantsika ny Facebook va? Ny zavatra rasan'Andriamanitra kay dia no faible. Karaha misy miteny anao hoe ho an'ny faible ny vavaka. Marina be zany hoe. Satria ny olona faible tsy mahavita tena no miantso vonjy amin'izay fantany fa havita hamonjy azy. Nandray karama ve ianao tamin'ny Zoma? Efa lany sahady ve? Hoe teo amin'i Jesosy fa izy afaka hanampy anao satria tonga eo amin'ilay sehatra ianao hoe Tompo ilay avy amiko ohatry ny efa vita ary tsy vitako eo fa mila anao. Tsy midika izany ianao dépense nadaly ianao tamin'ny weekend Baiboly miteny hoe ny adala ny mpandany arena mantsy fa manazava hoe raha reny ohatry ny hoe misy zavatra ohatry ny renao tsy vitanao afaka manantona ny Tompo ianao fa zay mihitsy ny afaka hanampiana ianao. Mahita fa tsy ritra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Anankiray fanetre-tena fa anisany mahatonga an'Andriamanitra momba olona anankiray dia misy mission ho ampanaovina an'io olona io ary io mission io dia mission famonjena. Averiko. Andriamanitra mijoro momba olona anankiray rehefa manetre-tena io olona io. Zay lesona voalohany. Taovitra mahitsy ary tsika. Avereny hoe manetre-tena hoe tsy mizesta hoe tsy mahatoko tena hoe tsy mahavita tena hoe dia zao rehefa eo ilay fombana dia le programa mahatonga an'Andriamanitra momba anao programa mpamonjena fa tsy programa anao. Ahoana re zany nahatonga an'Andriamanitra naneho fombany an'i Josefa tsy hoe tsy ninambary Josefa fa ho mosary Egypta ary ho mosary Kanana. Dikan'izay kely loatra raha ny vavanao no hovokisana fa misy vavan'olona be dia be tsy mahafantatra ny tokony ataony tian'Andriamanitra hovokisana amin'ny alalan'ny toeponao nanetre-tena nahafahan'Andriamanitra momba anao fa ny programa ampiasana anao tsy nareo menakavy kely fa firenena ary mety tia tany ity mihitsy aza. Ho an'ny olona misaina famonjena zany dia marisitra Andriamanitra maneho fombana rehefa manetre-tena ianao. Anankiroa ilay izy, fanetre-tena sy famonjena. Vereno, fanetre-tena sy famonjena hoe. Pitsara 6:14 mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely. Izy tsy teny hoe vonjeo ny tenanao fa vonjeo ny Israely. Le fombana zany ngeza be dia mampimebe raha toa ka ampiasaina amin'ny zavatra kely fa matoa Andriamanitra momba anao zavatra goavana. Tova mainina moa ohatra miresaka aminao monsieur hvkl-mission zay fotsiny anarany raha ngampamorona tracteur zay izy dia tonga ao tokotaninareo izy ao tokotany eo Ambotsiry zany dia mijerijery zao teneniny inona ny ilainao dia zao tenenina hoe lapelle aspirety nefa le olona miresaka aminao mpamorona tracteur kely loatra le zavatra saintsainao zay tokotaninao rery no nyresahanao tokony saina ianao hoe tena tonga dia tena be tsy mitatatra ty tracteur 100 toy izy le ranga hoe zany eritreritra hoe arivo aloha fa 100 ary nomenanareo hoe tsy haiko raha azonareo zany le mangataka 100 efa enjana be fa ny aopon'le mpanome mbola arivo. Tenenina akaikinao manana vision goavana hoe
tsy hoe ho anareo menakavy kely hoe fa ho an'olona be deaibe any ambadibadikany hoe amen. Joseph, Genesis 39:2. Ary Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambininy izy. Salamy 81. Andriamanitra hoe enao ilay nitondra ny Josefa toy ny ondry, izay le fanetre-tena. Ny ondry ny manetre-tena satria entina. Ny osy ny belo satria tsy manaiky ho entina. Ary ny ambodi moa zany dia sady tsy mitondra ny tsentina fa mihinana fotsiny. Enao tsy ambodi, enao tsy osy ondry enao koa tsy omby. Ny omby mitazana fotsiny. Ao le fanoarana, ondry enao. Dika ny ondry zany manaiky tarihana. Ndasoarany. Ny ondry ve mahita ny sakafo hoaniny. Deja ny voan'ny ondry ambany. Eo amin'izay tazany ny tongotro ny mpiandry ondry ny tazany. Fa ny mpiandry ondry mahita lavitra be afaka hitondra ny ondriny hoe ry misy hay maitso, ry misy rano. Rehefa tonga ny amin'ilay hay maitso rantso indray, hay maitso rano nefa iza no misotro eo le mpiandry ondry sa le ondry. Le vision mety tsy hitanao fa Andriamanitra miteny ao misy hay maitso rano. Rehefa tonga andray satria hoentin'Andriamanitra any, tsy Andriamanitra misitraka an'ilay izy fa ianao. Mankatoavy fa nisitraka an'ilay izy ianao. Tirizy ny fiainana mandrakizay fa nisitraka an'ilay fiainana mandrakizay ianao. Matahoran'Andriamanitra fa ianao ihany dia fa ampiadaniny sitrapon'Andriamanitra ataonao. Raha misy ny tsy mampiadana sy mampakodikody dia sitrapon'Andriamanitra tsy atao. Na ota tsy bebahana. Io tsy azo atao andao tsika ny amin'ny restaurant. Tonga ny amin'ny restaurant dia kodikody indray. Dia namanao commande ary dia tsy mahatelikanina. Aleo mihinana composé ny M6 fa manam-piadanana. Tena marina zany. Miadana ary reto. Miadana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona ny programme ampamonjena ataon'Andriamanitra avy amin'ny Joseph? Genesis 45:5. Amonjy aina ny nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty. Mosesy, Exode 4:12. Zaho omba ny vavanao, Exode 4:10. Zany tsy mahay mandahateny, jereo ny Andriamanitra vao miteny ianao, zany tsy pikabary ozy izy Mosesy. Toy Andriamanitra ampiasa ny vavanao, mety amiko zany vavanao mitsiko zany. Asalova, misy fiainan'olona ohatry mitsika dia ohatry tsy takatry ny saina fa manaraka fiainako ty mitsika. Fotsy Andriamanitra hoe mety amiko be ny fiainanao mitsika io fa ho asehoko anao fa tsy avy aminao le zavatra ho mpanaoviko anao, ianao ary ty mitsikako. Fa raha vao eo ianao mitoditodika amiko eo ka miantsoantso ahy eo dia hiarakitsika mianaka ampiasanao dia rehefa iseho vokatra dia tsarovy ianao nihitsokitsika rery tsy nisy anahy. Zany ny atao hoe fahendrena. Vao niteny amin'izay Farao i Mosesy, intsivy aloha tsy nety. Mety natonga le intsivy satria mety intsivy fa tany amin'ny fampolo nety amin'izay. Rehefa mijery amin'izay Mosesy hoe oay eo afaka tsika. Dia mety nisy niteny hoe nareo kosa aloha tena trop dia niteny Mosesy hoe tsy zany trop fa Andriamanitra. Hitanao ve le zavatra tian'Andriamanitra iarovana anao mba tsy hireare amina vokatra ho ataony eo amin'ny fiainanao rapitso ianao dia mba ampianarina ianao hiaro ny fonao mba hamantaranao ainao no midiserne hoe reny vokatra sy voninahitra ireny tena Andriamanitra atao ambadika ireny. Za aloha rehefa misy manana mpanjaitra izay fa tsy mbola nahita hoe tonga n'ilay mpanjaitra dia nizesta be mihitsy ilay fanjaitra, mangarika be miavinavina mihitsy. Satria ilay fanjaitra amin'izao tsisy ilana azy. Fa rehefa eny am-pelantanan'ny mpanjaitra tsara iny dia tsy manindrona fa manjaitra. Ka ianao ohatra ny fanjaitra, raha avy eny am-pelantanan'olona tsy mahay mampiasa, manindrona ianao sady marary. Fa raha ny am-pelantanan'ny mpanjaitra tsara dia Jesosy avy any Nazareta, na rideau mikorokorotra reo ka tonga eo mpandraitra tsara, lasa robe de soirée iny. Zany natao hoe talenta. Ny talenta tsy hoe ty misy rideau dia tsy mety io fa tsy maintsy lamba 4 mètres dia tsy talenta matoa mitaky 4 mètres.
fantalenta j'ai mission fa nivoakany avy eo a tonga de robe tendance 2024 mbola tsy mivoaka na tonga an'izay tsy le fanjaitra tsy le fitaovana fa le mpampiasa fantatrao hoe tian'Andriamanitra ampatsivana antsika andro maraina ho ampiasaina ianao efa nampiasaina ianao fa raha tsy eo izy mampiasa anao tsisy dikany io tena akaikinao raha tafasaraka aminy tsika hoe tsy mahay manao na inona hoe tehirizo ny fanetre-tena hoe sy teka mafitsara ho an'ny tompo Mosesy nampiasaina tamin'ny fanetre-tena Exode 3:8 efa nidina zao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina fanetre-tena sy famonjena dia miseho ilay fombana Jakoba efa noteneniko tamin'ny farany teo zao lazain'Andriamanitra Isaia 41:14 aza matahotra ianao ry Jakoba kankana ianao sy tokony hosorena rehefa teo kankana ny antony dikany hoe kankana tsy mahavita tena tsy mahay miaro tena tsy mahavita vao mandalo mivorona dia mikankana mikoropaka voalohany satria fantany fa mivorona mitady kankana ny Joba izy mmpanan-karena indrindra fa izy Joba 40 verset 4 tsinitsinina oreta olona mpanan-karena indrindra no miteny hoe tsinitsinina ka inana azoko avaly ianao Andriamanitra tena akaikinao ohatrany misy dikany ihany hoe matony fidian'Andriamanitra ireo olona ireo hoe olona mahita ny tenany hoe ho faran'izay kely daholo ry zareo hoe zay le anairany baiboly atsika zay no anisany any hitanao zay mahadisan'le hoe vitanao io ohatry mahafinaritra mahainao an'izany hay tena nampahena mihitsy pastera ny teny andro fa vitako ny io fa dikany hoe vitanao io ho ataonao rery zany ary tsy hoe ho Andriamanitra ka raha mety aminao le izy dia andeha rery eny zany amitan'le izy ka andeha rery ianao sa tsy andeha rery saotra n'Andriamanitra ny amin'ny valiteninao misy ohatry mbola tsy namaly mandinika tsara aloha vao mamaly tsy mahazo mandeha rery ianao ka tsy mampety ianao no mandeha rery tsy ireo ny dega teo amin'ny fiainanao hatramin'ny androany vokatry ny nandeha rery mba mandraisa lesona mo hoe za aloha afaka mitantaranao ny dega avy amin'ny fandehanana rery fa tsy zay ny resantsika andro amaraina aloha fa lozy io fitahany devoly amin'ny zavatra tsisy dikany ny olona mandehana rery fa inona koa ianao tsy mila zaridaina ny ideny zany ianao vao mivoaka bozaka no anina teo vao navoaka hoe mibozaka tsy azo hohanina mino fa i Adama nanandrana an'io voalohany nefa tao amin'ny zaridain'ny edena agogo ny voankazo tena akaikinao rehefa tsy manoty ianao hoe misy zavatra agogo hoe dia zay le avadiko ny olona indray hoe afaka manota agogo indray ny anazy satria nefa mivonjeny Jesosy izy tandremo ozy izy Saoly le mpanjaka voalohany any Samuel 9:21 tsy benjamita avy eo avy amin'ile kely indrindra amin'ny firenena Israely tsy kely indrindra avy mpenakaviko amin'ny mpenakavy fa maninona za kely indrindra ty tantonao fa mpanjaka za nge kely indrindra madiny petit zay izy Andriamanitra zay le mahatsiary teny ho petit zay mihitsy le tiako zay fa zay mihitsy ny ataoko mpanjaka fa raha vao le miteny hoe za grand reny tsy ataoko mpanjaka reny zay mahatonga ny zokiny David reny vao mahita ny David dia zary zandre aiza ny fromazy tonga dia fromazy njaza no alainy ohatra le manao mampatra fahefana mazoky zany dia mijery Andriamanitra Davida zany mandefitra tiariny anjaraka dia tsy kapohany lahy dia mijery Andriamanitra mahafinaritra ty boay kely ty fa le boay be tsy mety amiko ary nitsoron'Andriamanitra le izy lavitra ozy izy Andriamanitra koa tsy miolakolaka zany izy tsy manao lena miolakolaka tsy manao andreny izy ozy izy Samuel io ve le izy satria tonga avany zokony Eliaba sy Abinadaba tonga dia tena renao hatrany sorany ny ranomanitra sy ny shampoing fa neny Davida fofonondry
fofon'olon ohatrany hoe olona disauvage anaty ala any fa Andriamanitra tsy miraharaha fofony fa miraharaha fo. Tonga vandry amina daba seliaba tonga tena Louis Vuitton, Hermès, kiraro tonga dia Adidas. Tsy Adidas ke fa Adidas le tetsy be oririka. Tena hoe mahafinaritra be ivelany zany e. Ary raha safidin'ny olona tonga dia hoe lany presida. Hozy Andriamanitra, za tsy mijery ny ivelany, za mijery ny fo. Mizaozao hozoko ireo tsy mety amiko. Faiza le zandro matsapa tena ohatry ny voahilika iny fa iny mety amiko iny. Ka raha manatrika eto misy ohatry ny zanjozanjo ohatry ny voahilika, ombanao ny tompo. Ozy izy indray Maria, ndao jerevantsika iny. Ozy izy ny anjely, raha parlenao soavina, ny tompo mombanao. Dia ozy izy Maria, ity ny ankizy vavy ny tompo. Zany le fanetre-tena. Fa tsy hoe ity ny madama ny tompo. Ao satria hoe mitondra voaka zany ianao dia monsieur permettre hoe ity ny madama ny tompo. Non, ity ny ankizy vavy ny tompo. Ity ny mpiasa vavin'Andriamanitra. Nefa izy ny voafidy hitondra amin'ny Mesia. Raha ny samy vehivavy zany mba tena mpiasa vavy miavaka io e. Fa tsy nasiana akory hoe miavaka. Fa nametraka ny tena Maria hoe ndry za ve mba hitanao tia mpiasanao. Te hiteny aminao normal rehetra le nividianany amin'ny Maria, zany le toetrako. Tao zao mety nisy ny eritreritra teo za Virginie fa za mahita fa za mihitsy mendrika hitondra Mesia zany. Hitanareo ne zany e. Ny anara mety hoe Maran ohatra fa tsy Maria. Dia le olona miteniteny ohatry zay ozy Andriamanitra tsy zaza terenao toetranao raha tsy enao io tonga dia baiko aeo ianao vao asiako voaka kely. Manao fanatitra daholo nareo fa madama ny tompo a. Azonareo ve le déviation zany. Ozy Andriamanitra non ka. Olona manetre-tena no mety amiko. Jerevany daholo ny vehivavy rehetra. Tao a Nazareta. Io misy vehivavy anankiray piripirina kely, tsy mizaozao, tsy mirehare, tsy mametraka ny tenany ho lehibe. Vao ny fidin'Andriamanitra to dia nanetre-tena izy. Ity ny ankizy vavy ny tompo. Aoko tanteraka amiko araka ny teniny. Teneno akaikinao. Rehefa manetre-tena ianao hoe dia misy hoe fomban'Andriamanitra hoe ho amin'ny programa mpamonjena hoe. Le fombana zany ngeza loatra raha amina besoin kely isan-davanandro no ilanao azy. Hoe ohatra ny tsisy vary zay pastera fa engany mba mombanay Andriamanitra za zao. Raha varinareo menakavy kely tsy dia tena fomban'Andriamanitra loatra. Fa raha mitenareo tena tsy mihinam-bary ny fokotany misy anay, manomboka efa fomban'Andriamanitra ny ilainao zany. Satria misaina ianao indry raha za zao mahazo vary ray camion zara camion zara vary. Jesosy dia nanetre-tena. Ary Andriamanitra dadany na ny rainy dia naneo fombana. Hoy ny tompo amin'ny Jaona 14:10 zao no tenenin Jesosy. Tsy mino va ianao fa izao miray ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany. Fa ny ray mitetra ato amiko no manao ny asa. Fantatra Jesosy tsara mihitsy ny raolona tokony ataony sy ny fametrahany ara-boninahitra ny toerana misy ny rainy izay manao ny asa, fa tsy misalotra ny voninahitra ny rainy izy na dia miray voninahitra amin'ny rainy azy izy. Tsy zany hoe manao ny asa fa ny ray mitoetra atao anatiko. Tena kaikinao fanetre-tena zany ampianarin' Jesosy zany hoe ianao ampiasaina hoe fa tsy ianao no mahavita an'ilay izy. Ohatran'ilay fanjaitra tao ampiasain'ny mpanjaitra ilay izy fa tsy avy amin'izay ny hatsara an'ilay robe na le costume, fa avy amin'ilay mpampiasa amin'ny saina no mampiasa an'izy amin'izay tiany. Jaona 8:29 ary izay naniraka dia eto amiko tsy nandao irery izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Fa inona ny zavatra mitranga rehefa manetre-tena ka miankina amin'Andriamanitra tsika? Mahatonga an Jesosy ny teny fa nenaozy izy mahatonga n'Andriamanitra miaraka amiko foana isan'andro satria manao izay sitrany isan'andro. Zao zany le izy. Tsy mijanona fotsiny ianao eo amin'ilay hoe tsy vitako ty fa miankina aminao fa satria tsy vitako ty dia miankina aminao amin'izay tianao ho ampanaovina any dikan'izay mitenena fa ho ataoko le izy. Renareo ve le continuité n'ilay lesona?
tsy mijanona na mionona fotsiny amin'ilay hoe miankina aminao aho fa mipirofom-piankinana zay milatsaka eo zany dia to dia marisika ianao hanao an'ilay izy. Ohatra gozandriamanitra tamin'i Jesosy manaiky atao batisa gagabe Jesosy zany ohatra zany zay ka le batisa raha no ampanotako za tsy nanota zay indrindra ka zay mihitsy le ampanaovina hoentinao fahotan'izao tontolo zao ary nony amin'izao tontolo zao nanota ny mahatonga anao ho atao batisa eo amin'ny toerany zareo satria Jesosy za manao zay sitrany mandrakariva nilatsaka amin'izay ny teny izy no sitrako. Mazava ve zany? Le sitraka zany tsy Andriamanitra makasitraka tsy zay fotsiny fa misy zavatra nasainy natao dia nataonao dia tena renao mihitsy hoe tena eo Andriamanitra makasitraka anao. Inona io zavatra ny tenen'i Jesosy io? Nanaiky Jesosy ho atao batisa ny fibebahana nefa tsy nanota. Naka ny toeram-panota. Nanaiky hitondra ny fahotan'izao tontolo zao ary nanaiky anaisotra an'izany. Voalohany, sitrak'Andriamanitra ny fahatsoram-po sy ny fahatsoram-piainana. Faly Andriamanitra rehefa mibebaka ianao, rehefa manenina ianao, indrindra rehefa miala amin'ny ratsy. Tsy mety amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fombany le mody fanina amin'ny fahotana. Mihavana aminy aloha. Rehefa vita batisa ny olona anankiray dia tokony ho tonga olom-baovao, miaina fiaina baovao. Zay le nankasitrahana, anisan'ny nankasitrahan'Andriamanitra an' Jesosy hoe wow, ho aseho an'Andriamanitra ny fankasitrahana ho an'izay manaiky hiaina fiainam-baovao satria tsy mahavita tena tao amin'ny fiainany taloha. Tsy ampy zany raha hiteny ianao hoe Andriamanitra tsy vitako. Hoy Andriamanitra hoe mandrosoany amin'ilay fiainam-baovao raha tsy vitanao tamin'ilay fiainanao taloha tsy nisy anahy. Fa raha tena hiaraka amiko ianao tsy ao amin'ny fiainanao taloha ny terena hiaraka aminao fa tsy maintsy ianao kosa mba makany amin'ilay fiainam-baovao any amin'ilay andrasako anao dia sady antsika miaraka no miadana ianao satria ny mahasalama anao sy ny mampety anao dia tsy misy akoatra ny ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ohatry ny tamin'ny voalohany namoronana ny Adama sy Eva. Tena akaikinao manetre-tena ianao hoe miankina amin'Andriamanitra fa miditra ny fiainam-baovao ianao hoe satria tsy vitanao tany amin'ilay fiainana taloha. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Matthieu 17:2 naran'i Jesosy. Niova tarehy teo anatrehany Jesosy, nitava mamirapiratra tahaka ny masoandro, ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. 5 mbola niteny izy, nisy rahona mazava nanarinandreo, nisy feo avy tamin'ireo nanao hoe ty zanaka malalaka izay sitrako, eo indray le sitrako. Ina tenen'i Jesosy Andriamanitra miaraka aminy satria za manao zay sitrany mandrakariva. Le sitraka voalohany nanaiky Jesosy aneo an'ilay modèle fa mila miditra amin'ny fiainam-baovao ianao zay tsy vitanao rery tao amin'ny fiainanao taloha iarahan'Andriamanitra aminao ao amin'ny fiainana vaovao. Iverenako vetivety kely. Tsy ao amin'ny fiainanao taloha Andriamanitra nanohana anao. Tena akaikinao na tsy vitanao ary hoe tsy hanohana anao Andriamanitra raha mbola ao amin'ilay fiainana taloha ianao hoe ndao ho diso mantsy hoe za tena efa miankina be aminy nefa ny fiankinana be aminy mbola ao amin'ilay fiainana taloha ihany. Tsy maintsy tonga dia miditra ianao any amin'ilay fiaina baovao. Kizitina zao ilay fiainana taloha, falifaly lalandava ny fiainana vaovao. Be lolompo fiainana taloha zay. Mora mamela eloko zay ilay fiainana baovao. Antsika hoe tena akaikinao antsika hoe. Faharoa. Tiaka mafy ny tompo fa manjary nitiaka reny taky voangy. Ary tsy nitiaka izy rehefa nitiaka dolo nareo. Faharoa. Nanaiky Jesosy hidina tonga olombelona, manana endrik'olombelona, azo ny endrik'Andriamanitra isehoana ny famirapiratana mba ho azo ny olona jerena. Inona re zany pastery? Ty fotsiny raisina dia azonao izy. Naneo Jesosy fa Andriamanitra no asehony. Toy izy Andriamanitra hoe merci zanako, mankasitraka anao
Misy lesina voaray ve anatin'izany raha vo eo ianao no manomboka mireflete an'Andriamanitra eo ny toetranao sy ny fiainanao dia midina ny fankasitran'Andriamanitra dia mahery vaika be ny fomba an'Andriamanitra. Ny fomba an'Andriamanitra zany tsy eo amin'ny fiainan'ny olona miankina nefa ratsy toetra. So dia le miankina fotsiny voaraina hoe za tena miankina amin'Andriamanitra pastera nefa ratsy toetra be mihitsiny. Fozy izy eto le sitraka nidina satria nanaiky Jesosy tonga dia ireflete an'Andriamanitra eo amin'ny tarehany. Zany hoe zay mijery an'i Jesosy tonga dia mahita an'Andriamanitra. Dia zay mijery anao indray dia mahita an'i Jesosy. Dia zay mahatonga rehefa miseho mivokatra dia tsy ianao no hita fa Jesosy no hita. Tena kekinao manaiky ianao anaka an'Andriamanitra hoe. Fankasitran'Andriamanitra farany momba an'i Jesosy Hébreux 4:15 anaran'i Jesosy. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-nitondra ny fahalemetsika. Fa Jesosy dia nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra ohatra antsika mihitsiny. Ny fakapanahy azo an'i Jesosy zany tsy tany amin'ny dezera ihany. Fa isan'andro nisy fakapanahy tonga to ohatra antsika isan'andro io. Fa ny mahasamihafa azy fotsiny kanefa izy tsy nanana ota. Misy zavatra impossible fa izy Jesosy possible. Izy ny devoly. Tsy possible voavonjy ny zanak'olombelona. Teo izy Andriamanitra possible. Teo izy ny devoly. Tsy maintsy olona marina. Nefa ny olona rehetra taranak'i Adama voateraka tonga dia tsy marina. Tsy possible zany. Teo izy Andriamanitra possible zany. Satria za mihitsy nidina dia teraka ny zanako ary marina eo. Teo izy ny devoly. Raha mbola olombelona dia azoko tsotsofina ny sofiny tsy maintsy lasaka ny fakapanahy raha mbola eto ambony tany. Tsy possible zany mijoro hoe tsisy lavo zany. Teo izy Andriamanitra possible zany. Ho ampidiniko Jesosy dia ho ampahitako anao fa olombelona ohatry ny olona rehetra izy fa tsy hanota izy amin'izay fakapanahy ataonao ary ho hitanao izy fa raha vao mitsangana mbola tsy teny Jesosy fa dia ampitaiko fotsiny izy satria tsy niteo alean'Andriamanitra daholo ny sekretary fa mba hazavaiko aminao le izy ohatr'izay. Fa vao nitsangana tamin'ny maty amin'izay Jesosy tonga dia nampitainy aingana le antony nampijoro azy. Nampijoro azy nefa fanamasina. Androany zany fataro ianao koa manana fanamasina ohatry ny tao amin'i Jesosy. Na tonga an'i Jesosy tsy nanondrana mihitsy tena kekinao nanana fanamasina izy. Ianao zany androany hoe possible tsy manondrana tsony. Possible tsy dobo tsony. Possible tsy lavo tsony hoe. Possible tsy mienjery zany tsony ianao hoe. Naseho an' Jesosy zany hoe dia nakasitraka azy Andriamanitra dia nahery vaika be le fombana hoe mahita fa te ahery vaika be amin'ny fiainantsika ny fomba an'Andriamanitra mbola any amin'ilay telo satria ilay izy tonga dia mahery vaika be amin'izao fotsiny fa misy karazam-pijoroana atonga an'Andriamanitra hiteny hoe hay mety aniko be ny zavatra hijoroany tena omba azy amen na inona le voalohany teo nanaiky Jesosy aneo an'ilay modely fa mila makany amin'ny fiaina vaovao. Tenena kekinao Andriamanitra manampy anao hoe fa tsy any amin'ilay fiainana taloha fa tsy maintsy makao amin'ilay fiaina vaovao aloha ianao. Dia ao Andriamanitra manampy anao hoe. Ohatry hoe ianao zany nika mahafanana faran'izay tsotra. Tsisy vola dia miantso ilay olona mpanambola makanesa ty antranoko. Dia ianao mila vola indray za tsy tonga fa atero aty. Tsy haiko nareo aloha ohatry mbola tsy nahita an'izay hoe dia tonga va ilay mpanankarena. Aiza ianao? Ianao tsy manana ny lasa mitotototy aiza nareo? Itsika anie no mitotototo mitady an'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika makany amin'izay tenenina satria any aminy le izy. Fa tsy hoe sorena amin'ilay mpanankarena ianao mba manery-tena kosa. Efa ilay mpanankarena efa miteny hoe okeo meko ilay vola dia mbola tsy vitanao hoe makany an-trano fa mbola atero aty ava za tsy mahavita mivoaka ny trano. Karaktera zany tsy mahatafavoaka zany azonareo amin'izay ve le izy? Izay ny mahatsara an'ilay mianatra. Aza miandry ny fanampian'Andriamanitra raha-piankinana ao amin'ilay fiainana taloha. Midira ao amin'ilay fiaina am-baovao. Fa ao Andriamanitra no mankasitraka anao sy mamotsitra ny fanampiana rehetra tokony ho anao. Fisainana vaovao, fomba fijery vaovao, fomba fiteny vaovao, fomba fifaneraserana amin'ny manodidina amin'ny endriny vaovao. Fomba fampiasana fo
tsy ohatran'le taloha tonga dia le mora misafoaka dia raisina tendrany dao ny zavatra fa amin'ny fomba vaovao tahaka amin'ny fomban'Andriamanitra no andraisana ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho ratsy ny zavatra atrehanao sy lalovanao androany, misy zavatra tsara be miafinao. Fa raha vao tsy misokatra ny visionao dia ohatran'ny ratsy daholo ny zavatra rehetra, na aza mitoroteny dia lasa ratsy be ao masonao. Lasa ohatran'ny hoe manindrona sy miteny azonareo ve izy, nefa Andriamanitra ny mampiteny mibitsika hoe teny ovaina. Ohatra, tonga eo amin'ilay garage zao tenen'ilay olona vaky ny pneu. Za tsy tiako izany tena zany. Tsy ataonao rehetra koa misy garage eto. Lasa anao fida garage hafa. Tonga ilay garage zao tenen'ilay olona vaky anie pneu-nareo. Aza tenitenao izay tsony ah. Dia lasa anao mandeha. Tsisy olona niteny tsony. Fa tsy maintsy nijanona amin'izay ianao satria maninona vaky ilay pneu. Dia rehefa jerevina amin'izay ilay fiara dia maninona. Ary tena vaky marina ke ilay pneu. Tena nozonony zareo mihitsy ah. Tsy ozona lesy efa mampitandrina hoe fa vaky ny pneu. Efa mampitandrina n'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay olona hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ilay toetra fa amboary. Fa manjary rehefa mitsoka quelque part any ianao fa ho tonga saina hoe tena ilay toetrako tika na pitsoka ny teto. Fa andro maraina efa misy fanantenana. Raha afaka hitsangana ianao andro maraina, tsy aza mbola mitsangana aloha, fa raha afaka hitsangana ara-piainana, hiala amin'ilay izy, afaka hanokatra zavatra vaovao be Andriamanitra. Fa aza mijanona ao amin'ilay aza ao amin'ilay fiainana tranainy be no iankinao amin'Andriamanitra hoe tsy vitako tompo. Le fanetre-tena voalohany dia hoe tsy vitako rery fa mety iny. Fa tsy hoe ao amin'ilay fiainana taloha ianao miteny hoe tsy vitako rery eto fa za aza vela miala eto ah. Tsy maintsy makao amin'ny fiainam-baovao ianao miteny hoe tsy vitako rery izy ah, fa ho any amin'ilay fiainam-baovao asainao hitondranao ah dia eto any miandro ny fanampianao. Le faharoa, na mirapiratra tao tendrombohitra ny tarihan'i Jesosy, ny refleten'Andriamanitra ny endriky Jesosy. Teny akaikinao, manehoan'i Jesosy amin'ny toetranao hoe anano izao fiainana izao hoe inona no nataon'i Jesosy raha teo amin'ny toerako izy izao. Zay karazan'izay mampidina ny fankasitrahan'Andriamanitra ahatonga n'ilay fomban'Andriamanitra ho voatahiry. Amen. Le fahatelo na dia nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra ary Jesosy tsy nanota izy. Manasanao hitsangana mevonahitra ny tompontsika ny amin'izany lesona mahafinaritra be. Men'Andriamanitra antsika androany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao anay foana ny teny fiainana, teny fahamarinana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanetre-tenanao. Raha tsy nanetri-tena nidina ianao dia tsy voavony izay. Misaotra fa nianatra izay tompo androany. Fa teo foana ny fanatrehan'ny ray. Tianao nanao izay sitrany mandrakariva. Anankitelo ny fankasitrahana nomenao anay androany. Fankasitrahana voalohany dia tamin'ny ianao nanaiko atao batisa hiditra eo amin'ny fiainam-baovao teo amin'ny toeranay. Aoka napahatsapana ny rehetra izay tonga nanatrika ny sekoly androany maraina, tsy handry ny fanapim-piankinana aminao eo amin'izay fiainana tranainy sy taloha, fa miditra an-tsafidy eo amin'ny fiainam-baovao ary amin'ilay hoe izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia olom-baovao, ao izay ny miandro ny fanampianao satria tsy mahavita tena. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa teo amin'ny tendrombohitry ny fiovantare namira ny reflete ny endrik'Andriamanitra ny endrikao Jesosy. Ho fampatsiahivana anay fa raha te hitady ny fankasitrahanao izay dia mila manahaka anao, mila mireagira eo amin'ny fiainana mitovy aminao, mila hitan'ny olona ny fahavelomanao sy ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Fa raha izay ny tanteraka manomboka androany maraina, tena midina ny fankasitrahanao ary miseho ny fombanao. Androany izay tsy teny fotsiny hoe momba anay, fa mitombo fahatakarana sy fahamarinana izay. Fa raha te hisitraka ny fombanao, mila miankina tanteraka aminao, mila manam-pahatsapana fa tsy mahavita tena, mila miomana ho amin'ny programa mpamonjena olona be dia be, ary ireo teboka sy karazana kipitsom-piainana tianao anasitrahana anay dia ankasitrahanay sy isaorana anao be dia be, fa ao anatin'ny fanahafana anao tompo no ahitanay ny fombanao. Misaotra betsaka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Dia rahina mandrakizay ny anaranao, fa masina ianao, be voninahitra ianao. Tsaroviny tsara avy izay tonga eto ao anatina ady izy, ao anatin'ny akasarotana. Mety misy fahoriana menjady, mety misy vesatra, mety misy alahelo, mety misy salobona. Raha amin'ny anaran'i Jesosy miompo miara-mivavaka izay. Aoka hiaisotro izany,
oka ialeto ny zanako tsiraray avy anapatsapahana fa niaona taminao ny fankahita tamin'ny fanatrehanao amin'ny anara maherin' jesosy kristy velona masa sy manakery avy nazareta eo amin'le manahirana tompo ataovy misokatra ny ao anatinay fa ny tena manahirana dia izahay tsy tafiaraka aminao fa ny ambony rehetra afaka hisokatra ihany ary zany no angatany ay mba ho amboarina trany ho voamboatra indray ny fiarahanay aminao dia ahitanay ny fombanao anay mba ho marina aminay ny teninao hoe miaraka amiko ny raiko tsy mandao ahy izy satria za manao zay sitrany mandrakariva atanjao jesosy ny décision tsara ompony zanakao mba hatonga an'izy ireo hatonga anay menakavy kely ary isika hiaina n'le fiainam-baovao ary isika irefleteny fisinao sy ny fahavelomanao tao anatinay amin'ny zavatra teneninay eo amin'ny tarehanay amin'izay olona mifanerasera aminay na inona mety manahirana mety misy fanenjehana mety misy fanafitohinana aoka ny olona hitanao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta sotra ray amin'ny anaran'i jesosy fa mivahany olana milamina ny zavatra rehetra tahin'Andriamanitra miaraka izay amin'ny anaran'i jesosy kristy velona masina sy manakery avy nazareta amen teka mafitsika ho an' jesosy mahazo toerana vetivety avatra antsika dia manao fanatitra toy izay ny fotoanantsika androany amen ny fomban'Andriamanitra sy ny fanetre-tena ngeza be ny zavatra nomeny jesosy atsika satria nomeny ny tenany ary efa ao anatsika ny fanetre-tenany izy Andriamanitra sady ino zay ianao tsy hoe miezaka manetri-tena ohatra ny Davida foana ohatry ny hoe voaresaka fa ianao afaka manetri-tena tahaka an'Andriamanitra satria ny fiainan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra mihitsy no efa nataony ao anatinao tany tompo daholo mino fa ho marina amintsika ny teny dia arisikitsika androso ary isitraka ny fomban'Andriamanitra mitsangantsika ary dia andraintsodrano aran' jesosy marina amintsika ny tenyny tompo ny tompo hoe arindro izao mba nareo mandrakariva bara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta amen zarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen tany jesosy daholo